Zavatra anankiray momba ny kolontsaina malagasy misongadina amiko dia ny oha-pitenenana sy oha-bolana izay ampiasain'ny malagasy andavanandro. Rehefa ohatra hoe sarotra ny fiainan'ny olona anankiray ohatra dia mampiasa oha-bolana izy ahafahany tsy mivaky loha be amin'ny zavatra sarotra, amin'ny traikefa. Ohatra anankiray somary amin'ny fiainako manokana ihany izy nisy fotoana zany nisaraka tamin'ny olona niarahako dia nisy fotoana nalahelo dia somary sarosarotra zany ilay fiainana tamin'izay fotoana izay. Eny tsy dia tena hoe sarotra be fa nalahelo fotsiny moa zany. Dia nisy namako anankiray gasy, bandy gasy izay. Somary niresahako an'ilay situation hoe zao ny zavatra misy, nisaraka izay sy ny olona niaraka tamiko, somary malahelo zao. Dia oha-pitenenana angamba no niteneny tamiko hoe ialahy ve hozy izy efa naheno an'izany hoe olona ray miala hozy izy dia folo manatona, olona folo manatona. Dia nimeo kely aloha za satria eny izy somary mampiomehy ihany ilay izy. Fa avy eo nanazava izy hoe marina zany hozy izy hoe rehefa miala ny olona anankiray dia misy folo manatona. Dia avy eo nieritreritra an'ilay izy ihany za dia hitako hoe tena tsara ilay izy satria tsy amin'ny resaka olona fotsiny na fitiavana fotsiny fa amin'ny resaka fahafahana, opportunité amin'ny fiainantsika. Misy anankiray, ohatra hoe misy asa anankiray tena tianao be mihitsy nefa tsy azonao ilay izy. Dia mandritra amin'ny fotoana kely ohatrany hoe malahelo be ianao hoe tsy azoko ilay asa, kivy be za sy ohatrohatr'izany. Fa avy eo rehefa tena mianatra maharitra ianao, mianatra manana patience, manana faharetana dia hitako fa tonga daholo ilay fahafahana anankifolo avy eo. Ray zany no miala, ray ny tsy azonao, folo ny tonga avy eo. Dia tsara be ilay oha-pitenenana izay. Misy oha-pitenenana anankiray koa tiako somary mampiomehy fotsiny. Rehefa ohatra hoe mangataka zavatra tsy mitombina ianao, ohatra, dia mamaly ilay olona hoe rehefa maniry nify ny akoho dia ho azonao izay zavatra izay. Ny tena mampiomehy anahy amin'izany satria vaovao be ilay sary raisiko tao an-tsaiko tamin'ny voasambany naheno an'izany. Satria ilay izy mantsy amin'ny teny anglisy hoe rehefa manidina ny kisoa, izay ilay fomba fiteny amin'ny teny anglisy. Hoe za mba homeo tsy haiko tômôbila vaovao dia mety mamaly ilay papanao hoe rehefa manidina ny kisoa dia homeko tômôbila ianao. Dia amin'ny teny gasy ilay izy rehefa maniry nify ny akoho. Dia iny koa nampihomehy anahy. Nieritreretako mihitsy hoe misy akoho za manana nify dia nihomehy za. Dia hitako hoe mahafinaritra zany ilay oha-bolana sy oha-pitenenana amin'ny teny malagasy satria na mampiomehy ilay izy na manampy anao amin'ny fotoana sarotra na mampianatra anao zavatra anankiray, resaka fahendrena. Misy fotoana zany afaka hitenenana oha-bolana na oha-pitenenana foana dia ohatrany hoe mitondra filaminan-tsaina ilay izy indraindray. Dia izay no itiavako azy.